Mamerina ny fiarabanantsika manakavy izay manaraka ny radio Don Bosco ary miarahaba antsika rehetra mpanaraka ny RDB live amin'ny ity maraina ny alahady 12 ny volana janoary ity izay iarahantsika mankalaza ny sorona masina amin'ny ireo ankonam-piainana sy amin'ny razandry ny Tombopo izay mankalaza ny olo-masina mpiaro azy fampitiany koa ny fiangonana dia mankalaza ny alahady ny tenin'Andriamanitra manasantsika ary iara iombavaka amin'izao fiomanam-panahy izao. Fa maniraka antsika mpianana izy tsy hijanona iandry ny olona anatona fotsiny ihany fa hitety ny tany rehetra ny ao an-tanàna hitety ny tendrombohitra sy ny lohasaza hitondra hafaliana hiatrika ny tebotebo manoloana ny zava-manahirana ny zava-pihitriny vavaka fanantenana sy fiatorahana amin'izy Tompo Jesosy Kristy tompony asa tompo mpamonjy nanjohy ny lalan'iny izay.
dia manasatsika mianakavy ary iompo mampanahitra any amin'izao fotoana izao zay iarahantsika hatrany manaraka an'ireo vetsikira sy antsapana omanin'ireo antoko-pihira izay nasain'ireo sy amin'ny razandriny iara ankalaza ny fetin'izy ireo amin'ity androany ity mandra-piandry an'ireo antoko-pihira manaraka dia anaraka iratrany isika. Ila ina wacha
rehetra natinao zay manetry tenano atolo anaraka lisitrapo fa hotafita ianao amizay rehetra tao sambatra ny mpamindra fo fa rana fo izy sambatra izay mifitiavana toany iray sy ny olombelona ny fiavina vonana ary heloko eo anatrian'izy rototany tsy fahamarinana alady ny tenin'Andriamanitra alady no fidiana ankalazaina amin'ny fetin'ny fianakaviana masina mpiaro ny sy amin'ny erazandriny ambohipo ary koa ifampirehabantsika mianakavy na tratra ity taona 2020 sy 2020 ity ny teny manentana antsika mandritra ny Eucharistie
Masoandro be lohataona i Kristy ka tsy mifidy olo-kosoavana. Masoandro be lohataona i Kristy ka tsy mifidy olo-kosoavana. Hira fidirana itsy anatsika ampisorona. Ry vahoaka voafidin'Andriamanitra, avia itsaoka ny tompo an'ilay filoha sy mpiandry anao, miverina isaky ny mahavita andininy. Hitantsika amin'ny fandaharana takila voalohany. Fidi
amin'ny anarany iray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Ombantsika mianakavy eny fiadanana. Dia faly miarabatika mianakavy tafavoreto. Tahoana moa ny toetrandro io tsy namboaritsika fa iraisatika manana amin'ny vahoaka malagasy isaoratika an'Andriamanitra ny tahiny antsika ka velonaina tahaka an'izao. Ho avy nakalaza ny fiatombohan'ny taona itsika ary dia mbola ao anatiny ny fampiarahaba tratin'izay taona vaovao zay ary ny fampirarisoa mba ho soa tsara ary anambina ity taona zay diavintsika ity. Faly miarahaba manokana ihany koa ny seminera eto Ambohipo. Zay fotoana efa saika nataontsika tamin'ny hery ny faraikitra tany Ambanja izahay dia nanoheverina fa tsara no iarahantsika mankalaza ity fety ity. Miara mankalaza ihany koa isika ny fetiny seminera any Antsirabe, seminera filozofika any Antsirabe. Ho avy tany ny fampidinika tamin'ireo ary androany koa ireo no miaraka mankalaza tahaka an'izao ataontsika izao ny fetin'ny seminera any. Ianareo seminarista ny antson'Andriamanitra, izay no fatoatsika manokana amin'ity andro anio ity. Ary ny tenin'Andriamanitra dia mahitondra atsika any amin'izay fiatsoan'Andriamanitra izay ihany koa sy ny toetra tokony hananatsika eo am-panarahana dia any Kristy. Ao anatin'izay tsy hadino ny vavaka, ary io vavaka io no anentanana atsika tsirairay avy. Ary tenin'ny Jesoa amin'ny reo zay te hanaraka azy dia hoe izy mibeba. Mila fibebahana isika mba handray ny fanjakan'Andriamanitra. Ka alohany anlorantsika zao soro-pisaorana sy fiderana an'Andriamanitra izao ary andelo iaky ny fahotantsika isika. Irafonana izahay zay natsony ray hitatsika amin'ny fandarana takila faharoa. Fame
hamindrafo amintsika ny Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ary amela ny fahotantsika ka hitondrantsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Taontsika ny voninahitra. Toy ny lalana voahitsana ny fiainantsika no diovy famindrampon'Andriamanitra koa afaka miveton'ny voninahitra ao amin'ny fiangonana isika. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra ny amin'ny avo indrindra ary amin'ny fiantsika ataon'ny seminarista izay hitantsika ao amin'ny fandaharana takila fahatelo.
aokisiky vavaka ry Andriamanitra maefa ny zavatra rehetra sy mandraka izay io tantany ho araka ny sitraka ao ny asa taonay mba homenika havita asa soa betsaka izay amin'ny anaran'ny zanaka ao malalanao fa izy Andriamanitra velona sy mandaka miaraka aminao fanahy masina amin'ny taona rehetra mandrakizay. Misy fampatsahivana kely adiniko ny laza azy teo am-piandohana ity alahady no alahady ny baiboly ny tenin'Andriamanitra araka ny fanentanana moa natao ho vakiana io ho alalinina ary iainana izay ny mba ezahantsika isa-tokantrano ary atao isa-piangonana mba iainantsika marina io tenin'Andriamanitra io. Fanabarana tenin'Andriamanitra fa teny masina voalohany boky izay mpaminany itoko fahavalo andiny fahatelo amby roapolo tapany faharoa raisina indray amin'ny toko fahasivy andiny fahatelo nahita zava-dehibe ny vahoaka tany Galile izay nikely tony nanotofan'ny andro taloha fa fambaraka ny tany Zabulona sy tany Neftali no amenon'ny andro farany voninahitra ny lalan'ny ramasina ny tany an-tafon'ny Jordany ary ny faritanin'ny firenena. Ny vahoaka nandeha tamin'ny Ezipita nahita mazava lehibe ary ireo nonona tamin'ny tany aloko ny fahafatesana namirapira tamin'ny mazava. Nampitombo ny vahoakanao ianao ary nataonao lehibe ny hafaliana ka mifaly eo anatrehanao toy ny fifaliana raha fararano izy toy ny fiobiana ankafaliana raha misarababo satria ny ziokanana vesatra azy ny tsorokazo ny kapohana ny lamosiny ny teny pitoraka azy dia samy notapahinao toy ny tamin'ny andro ny madiana. Izany ary ny teniny Tompo. Andiniantsika ny tenin'Andriamanitra dia andeha horedontsika ny salamo fahaenina amby roapolo ka ny fiverenana anelanelanantsika isaky ny andininy ny teninao Tompo ao no faniriko. Ni unina wanjanu ni tumpu, 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 ni unina
amin'ny tany ny velona mahandrasany tompo marisia maherazafo mahandrasany tompo niteninao tompo tufaniloko masina faharoa taratasy voalohany masina Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tamin'ny Korintho. Ny tombo voalohany 1:10 ka hatramin'ny 7:20 toy izy nandray amin'ny 1:17. Ry kristianina havana, mianto aminareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika aho, mba iray teny daholo ianareo ka tsy hisy fisarahana eo aminareo, fa ho tafakambana tsara amampiraisa-tsaina sy hevitra avokoa ianareo rehetra. Reko tamin'ny Chloé eny aminareo fa misy aminareo manao hoe izao any Paoly, ny sasany kosa manao hoe izao any Apollo na izao any Sefasy. Voazarazara va i Kristy, ary Paoly va no voafantsika tamin'ny azo fijaliana ho anareo, sa tamin'ny anaran'i Paoly no natao batemy anareo? Tsy ny anao batemy no nandrany Kristy ahy, fa ny tory ny evanjely. Tsy tamin'ny lahateny kanto anefa, fa andreo foanan'izany ny azo fijalian'i Kristy. Izany ara-ny tenin'ny Tompo. Ny evanjely masin'i Jesosy Kristy izay nosoratan masina Matio indray zao no relesitsika, zalaina tao amin'ny tombo faefatra 1:12 ka hatramin'ny 7:20. Ho fiobitsika ny evanjely dia manentana antsika menakavy hitsangana andredona ny ansa ho mileran-tompo. Ombatsika menakavy aneny Tompo, evanjely masina nosoratan masinda Matio.
tamin'izany andro zany no nyreny Jesosy fa natao hatranomaizina ijoany dia lasa izy nakany Galile ka no niala tao Nazareta dia tonga tao Kafarnaoma tanàna amoron-ranomasina ao amin'ny sisy tanin'ny Zabolona sy Neftali ka no natao mba ho tanteraka ny tenin'olona izay mpaminany hoe ny tanin'ny Zabolona sy ny tanin'ny Neftali no nilalana ao amoron-ranomasina any andafon'ny Jordany i Galilean'ny Jentily ny olona izay nitoetra tao amin'ny maizina dia nahita fahazavana lehibe ary ireo izay nitoetra tao amin'izay tao amin'ny tany aloko ny fahafatesana no nipisaha mazava hatramin'izay dia nanomboka nytoriteny Jesosy ka nanao hoe mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra ary raha nitsangatsangana teny amoron'ny ranomasin'i Galilea Jesosy dia nahita olona amin'ny rahalahy dia i Simona ilay atao hoe Piera sy Andre rahalahiny nanarato tao amin'ny ranomasina fa mpanarato izy ireo dia hoy izy taminy avy anaraka fa ataoko mpanarato olona ianareo dia nandao niarato niaraka tamin'izay izy ireo ka nanaraka azy dia nambola nandroso ihany izy ka nahita olona amin'ny rahalahy hafa koa dia i Jakoba zanak' Zebede sy Joany rahalahiny izay teo an-tsambo niaraka tamin'ny Zebede rainy nanamboatra ny aratony ary natsony izy mirahalahy nandao ny aratony sy ny rainy niaraka tamin'izay izy ireo ka nanaraka azy ary Jesosy nitety any Galilea manontolo nampianatra tao amin'ny sinagogan'ny olona sy nitoriny evanjely mifanjakan'Andriamanitra ary nanasitrana ny aretina sy ny rofo rehetra tamin'ny olona izany ary ny teny ny Tompo erany anary Kristy raha ny amin'ny fety ankalazaintsika dia mifanojo ny tenin'Andriamanitra an'io isaorantsika an'Andriamanitra fa mifanojo araka an'izay ahafahantsika miainga amin'ity tenin'Andriamanitra ity isika hiteny zavatra vitsivitsy momba n'ity fiaina ny fiangonantsika ity ny fiainana fanarahana dia any Kristy izay moa ny voalaza ao ary izay no arahantsika satria ny teny vakiteny voalohany nalaina tao amin'izay mpaminany sy ny evanjely vao norenesitsika farany teo dia mifameno ary mifanojo marina tokoa araka an'izay ary dia hitatsika eo fa i Jesosy nonona eny fa nosamborona ijoany dia manomboka eo ny fiafarany ary hoelona ho faty izy tapahin-doha tao anatin'izay izy rehefa avy eo lasa nandeha i Jesosy ho an'ny Galilea tany io Zabolona sy Neftali any amin'ny faritra anankiray anisany tsy dia tiany jody ny antony moa ara-tantara ihany zay zavatra zay satria tany no voababo ny vahoaka Israely ary nentiny Asiriana ho andevozona tany Babilôna noho izany sisy tany nahitana fahafaham-baraka ho an'ny jody sy ireo mponina tany Galilea ary avy eo moa rehefa lasa sisy tany ary ny tompon-tany dia nisosoka ny olona hafa ivelany tsy ijody
tsy israelita tahaka azy ireo fa olona hafa ka rehefa hafa noho jentily moa dia atao hoe nojody moa dia atao hoe jentily dia nitondra ny fivavahany koa moa ireo olona ireo farany ny fangaro ary ny maro anisa lasa nanana tombony amin'ny vavaka nataony farany somary nenjehina ary koa no amavoy ny jody io faritra io tsy tiany mihitsy tao ihany koa nisy ny Samaritana rehefa hanompa jody dia tao hoe ilay Samaritana ty dia faloza zay ka tao anatin'izay ary anina le an Jesosy nitadiavany fitsaharana fiadanam-po amatsaina aloha fa ino ny te atao fa hanomboka eto ny diany hanomboka eto ny diany hitory ary zay fitoriana izay dia nanomboka tany amin'ireo madinika izy ireo tsy nojerena natao akilabao izay nanomboana ary zay ihany ny momba an'Andriamanitra izy ny mahita ny fomba hanaovany lalam-pamonjenatsika mba nanomana ny Josefa sy Maria tany Nazareta ny andraisana lay vahiny kely fa hoe nandana mandeha nareo misoratra ny Betlehema tany tsy nisy ninninina mba niraisina fa Andriamanitra ny mahalala ny fomba hanitarany ny fanjakany izy ny mahalala an'izay amin'ny fomba zay ty heveritsika ary matetika mety mifanohitra amin'ny hevitsika olombelona ka ny tsy fisiana izay ny nanomboany azy darak'izay koa reo olona tsy mba nojerena ireo nijereny tahaka ny mpiandry ondry zay andosirana rehefa vory olona satria mamofona ny fofony ondry dia andosirana fa ireo ny natsoin'Andriamanitra ary hitatsika amin'ny manaraka ao ny olona fidiny ka rehefa tahaka an'izay ary nasiany ny Jesosy mazava tsara hoe ny safidiny amin'ny fitoriana rehefa hitory ireo alohano tsy maintsy antefany fitory teny atao ary zay ny nataon'i Jesosy hoe any aloha manomboka any izy no manomboka ny fitoriana zay evanjely izay fa tsy any Jerosalema mbola hiakatrany izy fa toerana anendehana azy analambaraka azy ary amino anazy ao fatan'izay fa tsy any ny mahamaky azy any amin'ny toerana tsisy mpandeha any tsy maintsy jerena io ny tadiavin'Andriamanitra fa ny atongavany dia hamonjy sy hanavitra ny very zay ary raha ny dokotera moa mandositra ny marary aiza no asitranany marary andosiratsika ny dokotera ary ny boka raha ovina izy no sitrana tsy maintsy mandeha manatina an'ireo any ireo mpitsabo ireo mitady hamonjy ny olona any aloha miosopotaka miaraka aminy any zay aloha no ahitana hoe olona manam-pitiavana io mantsy ny zavatra lehibe tadiavin'Andriamanitra amintsika ary rehefa nandeha izy nanomboka nitory zavatra anankiray nolazainy hoe mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra inona ary nahatonga an'ity fanjakan'ny lanitra manao ahoana io ary hatramin'ny farany nandiso fiheverana an'ireo mpianatra nanantena fa ho mpanjaka matanjaka manam-pahefana manam-bola ary andresy an'izao rehetra izao ny demony aza voarokany ny marary sitrana inona koa ny tadiavina manome sakafo olona izy tsy mofo dimy ve nefa 5,000 ny lehilahy izy ny tamin'izay akoatra ny zaza mambehivavy vitany nanasitrana nanome sakafo an'ireo olona ireo inona koa moa ny tadiavina tsy mitadia ekonoma hitadia vola tsy mitadia ekonoma hividy entana fa eo dia io vita ho azy ny azy kanefa tsy zay tsy nanapatra zay fahefananana an'izay izy
fa hoe andeha fa lalam-panompona ity, lalam-panavotana izy ity, ka raha efa hanao an'io izy dia niantso mpianatra, niantso olona izy, ary olona eo am-piasana, ny olona miasa ihany no azo omenandraikitra fa ny kamilahady lehilahy eo izy atory, fa ny olona miasa zay no antsoina, zay no ampiana, zay no afaka anakinanandraikitra. Ary hitany fa teo ampanjonoana ny ataony azy, tsy hoe olona tsy manan-katao, tsy anasa, fa olona niasa, niaraka amin'ny rainy, niaraka amin'ny mpiasany, dia izy hoe avy anaraka ahy. Indroa metaona izy nanao an'izay mpirahalahy daholo reo, fa voana nahagaga, voana tsoina dia avy dia nanaraka. Lalam-piantsoana manokana zay zavatsy zay. Mila fahasoavana manokana zay fa tsy tongatonga ho azy. Tsy hoe ny saim-patany, ny heritsainy, tsia. Fa fahasoavana manokana avy amin'Andriamanitra na ahafahany manao hoe eny ary, safidy masisty. Fantatrao ny zavatra eo am-pelatananao, fantatrao ny zavatra azonao atao ary koa ny lalana mety hitondra an'ity fahaizanao, talenta anananao, fantatrao zay. Fa rehefa tonga ilay fiantsoana milaza hoe ialao ny taninao, ialao ny ray aman-dreninao, ialao zao rehetra izao, safidy izy ty. Hanaraka sa ty hanaraka. Rehefa hanaraka ialao zy, mila safidy ary fahasahihana zay zavatsy zay. Mametaka ny fitokisany manontolo ao amin'Andriamanitra ray niantso azy reo apôstôly reo. Iny avy dia nanaraka, nataniny eo. Mila fahatapahakevitra ny fanarahan-dia an'Andriamanitra. Mila fahatapahakevitra sy fahasahina ny miroso amin'izay fiataon'Andriamanitra na opereta na ho relijiosy izay. Io tsy hanaovana kisangy. Zay sahy, zay ozy tsika ny fony lambamena. Fa zay sahy akosa miaraka amin'ny Kristy, anaradia azy, ary ianao ny iraka hampanaovina azy. Zay no tadiavin'ny fiangonana, zay no tadiavin'ny Kristy. Olona manana zay fahasahiana zay ve ity olona manaradia ity. Efa avy eo dia misy ny lalam-pisedrana, tsy maintsy sedraina. Volamena atao ravaka rena rehefa rapitsy amin'ny rafakapitsy rehefa maty tsika manao inona moa iny. Izay no tadiavin'Andriamanitra, sedraina, hamiratra, ahitana hoe olona vonona marina. Fa indraindray olona tsy vonona fa mitadia tombotsoa, raha vao ny tombotsoanao no tadiavinao, tsy afaka hanompo an'Andriamanitra ianao, tsy afaka hanompo ny namana ianao. Raha mbola io fitiavan-tenanao io no betsaka ao aminao, fa mila olona mahafohy tena, samy mametraka ao amin'Andriamanitra ny fitokisan'ny manontolo, andeha manaraka azy. Ary olona io, ireto mpianatra nataony hoe ataoko mpanarato olona ianareo, mpanarato olona. Ny asanareo io ihany no tohizanareo satria ho an'ny jody, ho an'ny fampianarana ato amin'ny Baiboly dia ny ranomasina ho izy sahala amin'ny toeran'ny demony any. Ka ny manarato ny trondro na ny olona avy any, fanavotana ny olona hiala teo amin'ny vahoan'ny demony hamonjena azy. Io no asa ataonareo, hamonjy ny olona, hiaraka amiko, hiaradia amiko, hamonjy, hanao ny asa mpamonjena zay ny takin'Andriamanitra taminy ary takiny amin'ireo. Rehefa nanao témoignage Monseigneur Donatien tany Ambanja dia anisan'ny teny niady 3 andro eo izy ninosy tamin'ny farany moa resy lahatra, dia ho izy ninosy taminy mon père ho izy. Andriamanitra no miantso anao fa ny paparay masina no maniraka anao any Ambanja. Koa tanteraho ny iraka zay no raisinao avy any amin'Andriamanitra dia avy any io. La niantso anao no maniraka anao ihany koa. Ho aty, tsy maintsy ny alanao no nahazatra anao ary andehanao any amin'ny toerana zay misy. Zay ny lalana
lalam-piatsona izay ilana finoana. Raha fa tsisy finoana aza mba mandehandeha amin'ity lalanyity re olona fa manaonao foana ary miverin-dalana sy mainty hiverin-dalana moa satria tsy ho tanty ny zavatra ny sedra-piainana sedra-pinoana tsy maintsy atrehina ao anatin'izay fiainana fanokana tena ho an'Andriamanitra izay sarotra io milolona say ary tapa-kevitra fa hoe ny aina ny fetra izay no manaradia any Kristy rehefa manaradia azy tahaka an'izay fantat'Andriamanitra ny ataony fantany ary fitiavany atika mbola ametrahany olona eny amin'ny lalam-piainantsika eny hanampy ary koa ampijoro atsika amin'ity lalana izay tian'Andriamanitra hiatsaonantsika hiaradia aminy eo moa Andriamanitra mametraka atsika olon-dehibe azon'Andriamanitra atao nanao ny zavatra rehetra amin'izao tsy nila olombelona ao Andriamanitra izy fa kosa tsy noraisiny ho toy ny zaza ho tolora-potsiny isika fa tiany olona afaka handray an-tanana ny fiainany afaka handray an-tanana ny finoany ary hiaraka aminy amin'izay fotoana izay hianatra miaraka aminy ny tokony atao amin'ny fanavotana izay lalam-panavotana izay tsy maintsy hianarana ny zavatra rehetra fa na voavidy n'olona firy na firy ianao mianara voavidy filan-kevitra ianao loha voalohany faharoa mila mianatra mila miofana fa tsy hoe ianao any dia za zao dia nitiako atao nganotono atao aty misy fitsipika tsy maintsy arahana rehefa miara-monina misy an'izay ary tsy maintsy hanaraka an'izay tsy afaka hanaraka anao tsara-tsodrano raha ny lohan'ny ray na roa no anakorontana fiangonana alao tao zao aoka hazava ny resaka riavana fa izay manaradia any Kristy manana izay fibebahana izay tsy fitantanana fikambanana ivelan'ny fiangonana fa ao anatin'ny fiangonana ka rehefa ao anatin'ny fiangonana manany fitsipika amin'ny feiazy zay na tsara manao hoana ny tahaka an'izao na ny tahaka an'izao aoka fa manana ny azy ny fiangonana ary raha araka an'izay io ary io mantsy ny tenen'ny masonda Paoly amin'ny valo teny faharoa ianareo izy misy manaonao foana miteraka fisaraham-bazana ao anatin'ny fiangonana zay ho an'ny anina zay ny Apollo zay ihany Paul zay ihany ny Sefasy moa na Pierre nga zay reto izy nanaovana batemy ianareo nga zay nisy ny fahatsena tamin'ny azo fijalina ho anareo i Kristy ny fahatsena ho anareo fa aza-piadinareo ny olona zay mantsy misy mahay mampiady olona fa tsy ilaina zay mampiady olona izay ny ampiavana ny olona ary zay nahatongavan'i Kristy ampiavana ny olombelona amin'Andriamanitra ampiavana ny olombelona samy olombelona zay tanjona ary zay ny tsy maintsy tadiavintsika ato anatiny ny fiangonana olona ho afaka hanao an'izay ary io masaroto ny fiangonana hoe misy an'ity lalana tokony hizorana ity ary zao no hanaovana azy indraindray tsy mifanetana amin'ny toetsaina sy ny sisa ary io no mahatonga rehefa hasinina opreta na diakra na amin'ny religiozy moa misy mivoadin'ny fanekena filazana aminao hoe eto ane safidy nataonao hiaraka ty ity ny lalana angatahana ny preta rehefa hasinina manome toko ve anao fahanaiky azy izay evekandimby aho manome toko aho mbola tsy vita aza dia fa manome toko mafy be izy mbola sy tratrany manahirana dia rehefa sarotra ny zavatra zay no patsahivoko ianao ane nanao hoe manome toky aho monseigneur rehefa tsy sendra fahasairana antsika mora manao hoe zaho fa kristianina niova tsara ny fokony lavinao ve satany laviko lavinao ve lavina inonao ninona lazainao ataony daholy
fa rehefa mivoaka tao am-piangonana izy an'izao misy di tena voalohany sady farany diran'ny fiangonana ka eo tsika riavana aoka ny finoana zay toavintsika any any amin'ny fiangonana hiainana marina eo amin'ny tontolo mpiainana misy atsika ary eo no mahatonga hoe ianareo anefa nasina ianareo fahazavana ianareo zanak'Andriamanitra natao bateminy zanak'Andriamanitra ianareo ka mijoroa amin'ny finoana anananareo ijoroa io ary iaino aza atao ambava fotsiny fa aoka iainana marina ity finoana ananantsika ity ianareo eto amin'ny seminaira miofana ianareo moa no hotrononay rehetra ankehitriny amin'ity andro anio ty matoky an'Andriamanitra sika mianakavy fa nahazo ny fiantsoana ianareo ary mandalina zay miaraka amin'ny mpanabe anareo eto ary zay no anoanana ny seminaira fa lalana tsy maintsy hodiavinareo izy ty ahitanareo mazava amin'izay fanarahana dia any Kristy izay saotanareo na aina maro ny antso na fohy andro na fohy ray aman-dreny ka tonga aty hanaradia any Kristy zay no antondianareo aty tsy hanaradia mopera tsy hanaradia ny monseignera na tsy hanaradia ny papa fa hanaradia any Kristy Kristy zay ny antso anareo amin'ny fitiavany ary miantso anareo hanakina ny adidy aoka ho vonona misy sedra alohan'izay io ny seminaira isanambaratongany ny eto amin'ny seminaira zandriny seminaira zokony lava ny lalana hanampiana anareo ary koa ankahirezana anareo ho afahanareo miatika zay lalam-piainana sy lalam-piatsoana mipetraka aminareo zay hanamalinareo zay antson'Andriamanitra izay matoky sika riavana fa miasa ny fanahy masina ary io fanan'Andriamanitra io miasa amintsika rehetra ahafahana mamaly lay antson'Andriamanitra miatefa amintsika miatefa aminareo ray aman-dreny zay nafohy zanaka tsy vita eo ny adidinareo fa mbola hitovy fa zanakareo io ambara-pahafatiny nakininareo aty amin'ny seminaira jereo ary toany ny seminaira ny mpanabe zay mikarakara azy ireo andro manalina ary aveo ihany koa isy fiangonana aianoana ny seminaira satria raha tsy toana atika ny seminaira tsy hitako zay ahitana mompera tsy vorina eny an-dalana eny izy io tsy hanaovana konkoro fa kosa lalam-piainana mila fiofanana manokana ka isika ny miofanoana amin'ny fananana pretra ho an'ity fiangonatsika ity tsy ho atsika eto ihany fa ho misy irahana ihany koa ho missionnaire any amin'ny toerana hafa zay tiany fiangonana hoe isy ilany fiangonana azy izay tsika mianakavy dia homentika nylay fiatsoana atsika natsoin'Andriamanitra isika ho zanany na koa nantsoiny hiara-miasa aminy amin'ny fanotarana ny fanjakana inganie ka ny fahasoavan'Andriamanitra ambomba ny fiainantsika manontolo mba ho vavolombelona marina hijoro ho vavolombelon'ny fitiavan'Andriamanitra isika mianakavy aoko tanteraka izany amin'ny anarany iray sy ny zanaka sy ny fanahy masina araky ny nantotanteriny ray aman-dreny teo moa zany dia hoe ilaina ny finoana intsika miatrika ny famalina ny antson'Andriamanitra dia izay indrindra no iarahantsika manamafy amin'izao fanohizana ny sorona masina izao fa amin'ity androandroany ity moa araka ny fanambara teo hoe fankalazana ny alahady ny tenin'Andriamanitra dia ny Papa François no nanentana an'izany tamin'ny taona 2022 tamin'ny alalan'ny taratasy apostolika mba hanomezana lanja manokana io tenin'Andriamanitra io satria io no aina mamelona antsika amin'ny maha-kristianina atsika dia ivavao mahafalo zany no hoentsika miaina n'izay fanantson'Andriamanitra izay mandrakariva izy ho apôstoly
anaky andaony zavatra rehetra anarahana an Jesosy Kristy ary mivavah ho an'ireo olona eo amin'izao tontolo izao miezaka hampanjaka ny fanjakan'Andriamanitra. Fiverenan-kira ny alanananantsika ny rambavaka vetsovetso-po no asalatray. Ireo mahantra sy marary azay heverina ho ambin'olona koa mangata amin'ny tompo mba hisy vonina mandrakariva hanamaivam-pahoriana azy ireo sy hitondra fahazavan'i Kristy hanazava azy. Maro ny vahoaka ary mbola tsy nandren'ny evanjely koa mangata amin'Andriamanitra mba ho kristianina feno finoana sy mirehim-pitiavana isika hitondra ny afatra son'ny evanjely afeno ny asambarany. Mitondram-bavaka ity seminaire izay arovan'ny fianakaviana masina isika ny antsaram-panahy ny aina natao a Nazareta ane olovam-panahy amen'ny fanabeazana ho pretra ny fitiavam-bavaka ny fanekena masina ny fahadiovam-po ny fahantranam-panahy ny fitandrona ny asin'ny firalahiana ho fitoriana ny vaovao mafaly. Ivavaka ihany koa isika ho an'ireo mpanao soa ho an'ny seminaire. Andriamanitra ilay tompony sa amam-bokatra ne ameno hafaliana amam-piadanana ny tokantranony.
ry Jesosy tompo mbola tetezo ankehitriny ihany koa ny lalana ety aminay iantsoanao sy fidiananao apôstôly ary ampio zahay ahafo izay tokony ilaozana ahatonganay mpanarako olona eo amin'ny toerana tianao hanarahana anay fa ianao velona sy manjaka mandrakizay mandrakizay. Anisan'ny boantsika ny fanatazana ny rakitra tokantrano sambatra hitantsika amin'ny fandaharana takila fahavalo. Melohan'ny anaovantsika menakavy ny antsan'ny rakitra dia tsara ny mampatsiahy atsika fa misy filohan'ny filan-kevitra eo amin'ivon'ny vikaria afovoany manao fanamina mitovy ireny ihany no androtsahantsika ny rakitra izay atolotra ao an'Andriamanitra. Misy fanamina mitovy ireny dia misy soratra dia ireny olona ireny no mitady ny rakitra mandehandeha eny anivontsika menakavy eny. Anohizatsika ny fanatazana ny rakitra ho fitiavanao hitantsika amin'ny fandaharana takila fahatelo.
asa fitondrana ny mpanatitra atolotro anao eto hitantsika mifandarana takila fa efatra. Antsamy fanolorana ry tompo zanahary eo hitantsika ao amin'ny fandaharana takila fahadimy.
ka hivavaka isika mianakavy mba hokasan'Andriamanitra ray mahefa ny zavatra rehetra zao soanatolo tsy atolotrareo izao. Mba raisoareka sotrao retompo ireto fanatitra ireto anamasina anay sy avondianay amin'ny alalan'i Kristy ye tomponay. Omba antsika mianakavy aneny tompo asandrato arenefo isaory araka tsitraony tompo andriamanitsika menika sy raronitiko ary mety sady mahavondiny mideranao sy misaotranao lalandava atraiza ry ray masina loharano fahamarinana sy ny fiainana satria novorianao amin'ity tranonao ity izahay amin'izao andro fifaliana izao. Androany ny fianakavianao tavavory iay no ny teninao sy andray anjara mofo iray fanapahana dia mahatsiaro ny tompo nitsangako velona eto ampiandrasa ny alahady tsy misy filentehana amin'izay dia handro fa izay ao aminao ny taranak'olombelona rehetra hibanjana ny endrikao tokoa izahay amin'izay ka hidera tsy akijanona ny faminramponao noho izany fanantenana feno hafaliana izany dia avelanao hikambana amin'ny feon'ny anjely sy ny olomasina rehetra ny feonay mihira sy mankalaza ny voninahitra ao manao hoe Ieny masina tokoe anao riray arariny raha mideranao ny voarehetra ary-tananao fa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao tomponay no ny asan'ny fanahy masina sy ny heriny dia manome aina sy manamasina ny zavatra rehetra ianao ary tsy mitsahatra moro voako anao mba hisorona madio atolotra ny narinao tsy akijanona atraiza ka indreto izahay tavavory eto anatrehanao miombona fanahy amin'ny eglizy manontolo amin'izao andro voalohan'ny herinandro izao mankalaza ny Kristy nitsangako velona avy eo anivon'ny maty mankalaza azy natsandratrao teo akavananao Andriamanitra rainay koa mitalao atanandro aminao zay riray ingane reto fanatitra entinay atokanao anao ireto mba ho sitakao ny anamasina azy amin'ny hery mifana masina ka ho zary vatana sy rany Jesosy Kristy tomponay fa avatra navelany no ankalazana izao misteri izao
fa ny alina nandorana azy dia nandray mofo izy ny saotranao ka nitsodrano ny zarazara sy nanome azy ny mpianany nanao hoe samy mandray sy mihinana amin'ity anareo fa vatako ity atolotra ho anareo. Toy izany koa no ny avy ny sakafo dia nandray ny kalisy izy ny saotra indray nanjano sy nanome azy ny mpianany nanao hoe samy mandray sy misotro amin'ity anareo fa kalisy misy ny rako ity raha io rena ny fanekem-pihavanana vaovao sady mandrakizay alatsaka ho anareo so any be sy ny maro ho famelana ny fahotana ataovy izao ho fahatserovanay. Eny riray tsaroanay ny zanakao na izy nijaly amonjy anay na izy nitsangako velona tamin'ny fomba mahagaga na izy niakatra ny an-danitra ary miandry azy mbola ho avy fanondrony zahay ka fovelom-pisaorana no androranay anao zao solona velona sady masina izao mba topazo-maso hoe ty fanatry ny eglizinao ary ijereo fa izao lay solona natotry ny zanakao sitrakao ampitony anao ka engane rehefa nahazo hery tamin'ny vatany sy ny rano izahay ary henika ny fanahy masina dia mba hiariary fahavatana iray sy fanahy iray ao amin'ny Kristy. Izy fanahy masina ny andavorary anay mba ho tonga fanatitra mandrakizay ho anao mba ho mendrika iray lova amin'ny olom-pinidinao indrindra amin'ny masina Maria Virjiny Renin'Andriamanitra i masinda Josefa vatiny masina ny apôstôly sambatra ny martirinao be voninahitra ary ny olo-masina rehetra no ny fitalaona ataony dia matoky izahay fahita fanambinana lalandava eo anilanao. Eno vavaka izay raika ity sorona mampiavana anay aminao ity ane tondra fandripahalemana sy famonjena ho an'izao tontolo zao fangatanay manokana ho an'ny tanindrazanay ka ho sitrakao aneny anamafy finoana sy fitiavana ny eglizinao mivahiny aty an-tany miaraka amin'ny ray aman-dreninay ny Papa François mpanomponao ny archevekanay Monseigneur Odon Marie Arsène Razanak'olo Andretsoavina Jean Pascal leveka mpanampy azy ny veka rehetra miara mitondra ny eglizy ny mpanao raramasina tsy ankanavaka mba mivahoaka manontolona votanao entinay ambavaka manokana ary ity seminera ity tany ketsa ny fiangonanao anomananao ny ho avy tantana ny vahoakanao any aorina dia amin'irao fony fianakavianao ka atreo ny vavaka ataony fa sitrakao ny joroany ataony lohanao ary io zanako rehetra melipatra ny era-mivazan-tany mba ampiraiso aminao ray be fianitra sy be indra fo ireo avanay nodimandry tsaronay manokana reo mpanabe ny fandimby tamin'ity toerana ity pretra religiosy mpampianatra izay ramondrokery tamin'ny asam-panabeazana na ny fanana ireo ho avy ny fiangonana efa lasa ny akoatra nahita sitraka taminao dia mba amin'irao fo karaiso any amin'ny fanjakanao manantena no hoaniko izay indray hoeniky ny voninahitra ao mandrakizay amin'ny alalan'i Kristy tomponay le hanomezana ny soa rehetra an'izao tontolo izao.
amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy ry Andriamanitra ray maefa ny zavatra rehetra dia anao avokoa ao amin'ny fanahy masina ny aja mamboninahitra amin'ny taona rehetra mandrakizay. Manafana am ratreta rai armba venu fiadana non yandru yainanai ingani umbani rafunau izahai ka satu avaka mandakariva mni fautana no inlam na siwa tep tep na twinana tu hinuna itu benrasan nesambarna panatenai nau sintia vin Jesu Kristi pamundianai. Ry Jesu Kristy Tompo ianao nilaza tamin'ny mpianatra hoe fiadanana no velako anareo ny fiadanako no omeko anareo asa dia ny fahotanay na ny kilemanay no jerena fa mba ny finoa ny eglizinao ka dia mba ho sisakao ny ampiadananay sy ampiray anay araka ny sitraponao fa ianao velona sy mandaka mandrakizay ombantsika mianaka mandrakarivany ny fiadanany Tompo aoka ny opabe maso isika antsany fiadanana netiny hitatsika mifanarana takila fady ifamitetsoroka izy Thank you.
Andriamanitra izay manara ny vahoakan'izao tontolo izao. Mamindra fo aminay e, mamindra fo aminay e, mamindra fo aminay e, mamindra fo aminay e. Sanakotrin'Andriamanitra izay manara ny vahoakan'izao tontolo izao. Mamindra fo aminay e, mamindra fo aminay e, mamindra fo aminay e, mamindra fo aminay e. Sanakotrin'Andriamanitra izay manara ny vahoakan'izao tontolo izao. Eo fiadanan'izay e, eo fiadanan'izay, eo fiadanan'izay e, eo fiadanan'izay. Sambatra isika favoantsony Kristy ho eo amin'ny fanasany, ity ny zanakon'Andriamanitra, ity ilay manala ny fahotany izao tontolo izao. Tompo, tsy mentka hidirana ho ato amiko aho, fa manona ty ndray ihany dia mba ho sitana ny fanahiko. Ny vatana mandrano Kristy netantika ho velona mandrakizay. Dia tsara ihany ny mampatsiahy atsika rehetra amin'izao fahavorina izao fa ny afaka mandray ny vatany Kristy dia voatokana ho an'ireo katolika vita kominio voalohany ihany, ary rehefa manambady dia tsy manana sampona fa vita mariazy ara-dalàna. Dia misaotra atsika rehetra mandray an'izay fandaminana izay. Tonikirany kominio manantona ny tompo ary hitafio ny fahazavana dia tsy angahiahy intsony ianareo. Antsa andraisantsika ny kominio mino izahay ry Jesoa, hitantsika ao amin'ny fandaharana takila 5. Vai
antsa no izantsika ny fandraisana ankomin'io tonga nyzarany mofo ianao ry Jesosy hitantsika mifandarana takila fahaenina mbola betsaka ny tsy nazoko amin'io aty aloha aty a mbola zarotsika izao Marina
antsa mandritra ny rakitra ezaka mahaiza misaotra sy makasitraka hitantsika ao amin'ny takila fahenina. Antsamsorana arahany fiatsika atao seminarista fa ny fahasoavan'Andriamanitra hitantsika ao amin'ny fandaharana takila vavy.
aokisiky vavaka mitalao atanandroa aminao iza ry Andriamanitra andehanahary fa nahazo aim-baovao avy aminao izahay ka engany hifaly mandrakariva amin'ny fanomezanao amin'ny alalan'i Kristy etomponay. Eny ary amin'ny ambom-pionana salamo zao dia tsy maintsy misy mandrakariva ny fandraisam-pitenenana satria tsy isika rehetrarehetra no afaka mifarombaka mandray amin'ity micro ty fa alama ny fandraisana n'izay fitenenana izay ka nitondra ny tenitsika mianakavy voalohany miomankomana ianareo ao amin'ny FFVA filan-kevitra amin'ny fitantanana ny vahoaka an'Andriamanitra eo anivon'ny diocèse n'Antananarivo. Zay zany no hitondra ny fitenenana voalohany amintsika mianakavy satria ao anatin'ity andro androany ity ihany koa no iarabana ny ray aman-dreny eto amin'ny diocèse anolorantsika ny solomody akoho ho an'ny ray aman-dreny ary ny faharoa andray ny fitenenana dia ny solotenan'ireo seminarista zandriny izay beaziny eto amin'ity toeram-piofanana ity ankasitraka ankatelina antsika mianakavy amin'izao fifanotronana izao. Ny fahatelo dia andray fitenenana ihany koa ny mompera curé izay tompona andraikitra voalohany eto amin'ity seminera ity. Rehefa zay pera recteur no andray fitenenana fahatelo. Rehefa vita zay dia misy vaovao-piangonana ihany koa tsy maintsy ambara amintsika ho lazain'ny monseigneur vicaire général ary ny mamarana ny fandraisam-pitenenana moa dia ny évêque sady amiantsika ny sodrano. Dia rehefa vonona ianareo ao amin'ny FFVA dia mampandroso anareo tompoko andray ny fitenenana amin'ny anarany vahoaka an'Andriamanitra ray manontolo. Ity moa zany no andro voalohany iaonan'ny diocèse eto Antananarivo amin'izao taona 2023 izao. Son Excellence Monseigneur Jean-Pascal Andretsoavy, évêque mpanampy eto amin'ny diocèse, tsy eto anivontsika moa fa ataoko miara-miompo amintsika mianakavy. Monseigneur Ludovic Rabenatoandro, vicaire général, mon révérend père Rasolofo Patrice Eden, filohan'ny fralahin'ny pretre, ianareo vicaire épiscopo rehetra, mon révérend père Solofo Armana Hervé, recteur eto amin'ity séminaire fianakaviana masina ity, ianareo pretra rehetra, ianareo diacre rehetra, ianareo religieuse lehilahy sy vehivavy miara-miombavaka. Andriamatoa filoam-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana, ianareo olo-panjakana rehetra sy vahiny rehetra tonga miara-mivavaka, isika filakevitra rehetra ny fikambanana masina sy voamiera-nasa rehetra fasinganina moa ianareo sakaizan'ny seminaire sy ny voamiera ny fanetanana ny fiantson'Andriamanitra mampisy ny reto zatovolahy-kely miofana olo pretra ireto. Ry kristianina havana, tompoko lahy sy tompoko vavy, miandony taona mijoro noho ny teny tsy fandrombahana fa indrindrindrindra noho ny fanajana ny ray aman-dreny ombonany eto amin'ny diocèse sy ny fitiavana ity tanketra moka pretra ratra izay ity no anaovana azafady aminareo rehetra mendrika sy havanana andahateny amin'izany ko dia manao azafady indrindra tompoko. Ankafaliana no iarabanantsika mianakavy miombony eto amin'ny séminaire fianakaviana masina eto ambom-po androany, arabaina nahatratry ny taona 320 daholo.
arabaina manokana araka izany ny seminaire zandriny dia ianareo biasina sy ianareo mpianabe miaraka aminao mon père recteur ianareo ray aman-dreny eto amin'ny diocèse fa indrindra ianao son excellence monseigneur l'archevêque mpanabe voalohany eto amin'ny seminaire ary antoka mampisy izany seminaire izany ianareo reo ary ny mahavorylanina ny pretra ny diakara ny religiosy ny vahinina saina ary ny vahoaka an'Andriamanitra eto amin'ny diocèse anio ko dia hosolo mpandraisan-tanana mpifandraisan-tanantsika mianakavy dia ndeha hiaraka hitehaka amin'ny revidrivitra isika betsaka ny firaritso fanonona amin'ny tonontaona toy izao fa inoko maromarina fa efa samy nahazo an'izany tsika rehetrarehetra hatramin'izay ny andohan'ny taona izay fa nio dia ny salamy faevatra amin'ny valopolo no vakina tamin'ny zoma teo no irarikosoantsika rehetra hoe ho tafahoana tokoa ny atsara-po sy ny fahamarinana ary ifanoroka ny rariny sy ny fiadanana hitrebona avy amin'ny tany ny fahamarinana ary mitrangaveny an-danitra ny rariny dia ho hafaliana sy fitiavana no hanenika ny fiainantsika rehetra mandritra ity taon'ity eniky ny fahasoavana moa matofaly ary ny asa tao akafaliana to vita tsy natao ny fitiavana no hafoizana ny zavatra rehetra ko dia engane samy toetra amin'ny fitiavan'i Kristy isika rehetra sy salovana ny mon père recteur ho amin'ny fanetanana efa nomaniny entina izakana ity seminaire zandriny ity fa fanamafisana fotsiny ihany no hoe araka ny nampianariny monseigneur teo tsy misy ny pretra mitsotsorika avy any an-danitra na nitrebona avy any akibon'ny tany fa natera-be vavy daholo fony 22 taona Jesosy dia efa nibe sy nanabe olona tao amin'ny seminaire zandriny zany eto amin'ny diocèsetsika tsy maintsy mandalo eto amin'ity seminaire fianakaviana masiny ity na afaka baka aza vao mamaly ny antso maniro tonga pretra ko dia aoka ho tokapo tahaka ny sinitsika tsy anapo afa tsy ny seminaire raha ty hanana pretra maro sy masina ary mbola tiatsika ihany koa ny hamonjy fanahy maro satria tena mbola maro ny kristianina no azo isaina amin'ny ratsan-tanana no ahitany pretra isa-tao dia aleo atao hoe taona ny fahafoizana ary ty taon'ity monseigneur taona ny fahafoizana ho amin'ny izakana ny fiainan'ny diocèse manontolo ka anisan'izany ny fiainan'ny seminaire fa atao koa anie taona ny fanafoizana ny teny ho tenenina mba tsy ho veriny soa amin'ny fotoana toy izao dia asehoantsika mandrakarivany hoe miara faly amin'izay mifaly tolorana njaka sahazazy ny ray aman-dreny fa tsy hodrano ny setriny zany ko dia tsy ho lava resaka fa mampandroso antsika rehetra iarahaba azy ireo tratry ny asaramanitra ndia eo ianao son excellence monseigneur l'archevêque son excellence monseigneur evêque mpanampy atolotsika azy ny anjarany na tsy eo azy izy fa tonga ny amin'ny fony zany eo koa ianao monseigneur vicaire général mon père recteur fa hanatitra solom-piana koa ho an'ny seminaire izahay dia tahaka ilay vorombola mitsidika ray lovintsika amin'izany ny mpitsidika falifaly ny tsidiana ravoravo mampandroso antsika rehetra na dia vao eo aza vao nanomana satria dia inoko fa efa nandaitra ny firaritso ny tononona teo ka hitanika faliantsika vokatry ny fitiavana ka tsy hisalasala mihitsy fa amin'izao tokoa no mihoana ny atsara-poa sy ny fahamarina eo ianareo filakevitra manerana ny vikaria ny district ny vovonana fikambanana masina sy ny voameranasa isika rehetra mihitsy satria hoy ny tompo hoe efa nataoko sakaizy ianareo satria efa nambarako taminareo avokoa zay rehetra reko tamin'ny raiko ko ny tsy manatsofina ihany ny tsy maheno an'izany fa ry sakaiza dia ndao hiara-paly amin'ny fiangonana arytsika iarahaba ny ray aman-drenitsika dia rahantsika hira fisaorana zany isaorana nandrenana ary nanome antsika ireo ray aman-dreny fa ireo no nanabenan'olokolo namindra aina tsy nahalala taraina ndao ary mariana moa fa na dia mikija aza ny orana dia hita ihany fa ny an-tany ny finoana ny kristiana izay tonga manotrina sy manohana ny seminaire zandriny amin'izao fotoana izao ary hita fa eniky ny kristiana ny kianja maitso eto amin'ny seminaire
ary tsy nampitahotra ny olona izay hoe orana sy fotaka izay fa dia tonga tokoa ny olona sady iarahaba ny ray aman-dreny eto amin'ny diocèse no hanohana ny séminaire zandriny amin'izao fankalazana ny fetin'izy ireo izao. Sady mbola manohy ihany sika tahaka n'ilay tsintsina mitondra voatenina ihany monseigneur tatily tababata fa atolotra mpitiavana fa angatahatsodrano satria zava-mahery loatra ho anay vahoaka an'Andriamanitra izany manararoatra misaotra ny kristianina rehetra androany moa araka ny nambarany monseigneur teo no andro ny famakina ny tenin'Andriamanitra fa omalitsika no nankalaza izany niaraka tamin'ny ireo masera teo amin'ny Saint-Paul teo amin'ny librairie Saint-Paul no nankalazana izany maly tsy nahasakana antsika ny orana maro be tahaka an'izao
fa dia tonga marobe ihany koa tsika koa dia makasitraka indrindra tamin'izany a fiarahana mientana izany satria vahoaka an'andriamanitra tsika velominy amin'ny teniny dia manatitra ny arahaba sy ny firaritsoa mirary tontolo andro feno fitiavana mirary fety sambatra mirary anareo ampiky ny fahasoavana rotsak'andriamanitra isan'andro manatitra ny fisaorana mamitafotafo atsika menakavy misaotra indrindra ny filakevitra rehetra ny totona fotsina androna masaka izao andron'io izao ny haritra tao anatin'ny orana tao anatin'ny asa mandrara makasitraka indrindra tompoko lahy makatelina indrindra tompoko vavy samy ho tain'andriamanitra daholo izay no fitenenana natolotra atsika rehetra zay tafavoretona avy eo anivon'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny diosezy tsara ihany ny manamafy ombenombeny ny fankasitrahana atsika rehetra amin'ny faharetana fanehoana finoana amin'izao fotoana izao fa na dia avy aza ny orana dia ireo tsika maharitra ankasitrahana zany ampandrosoana nyray fitenenana ny solotena ny seminarista zay beazina eto amin'ity toerana ity andray fitenenana eto anatrehantsika rehetrarehetra mampandrosanareo Ombako manana ny rafitra tanatohatra efa voalaza teo aloha fa tambatra amin'ny teny hoe tompoky lahy sy tompoky vavy tsy avandray raraka izao herika izao ka hotoanana na varatra ilatsaka ka hosakanana fa fahasoavana ka raisina ampitiavana fa hitasony ny fararampari imamony ho fararantapi Atananarivo ny fararambahoaka fa isika kosa dia fararandanonana fararandanonana hoy aho satria fetiny seminaira zandriny Ambohipo ary fetiny diocese ny tady mazaka nefa no fitaribato ny omba lamatanjaka no fitaritsarety fa ny asafady kosa no fitaridresaka koa manao azafady manembana ry ray aman-dreny zay masoandra mambolana fa nala izy ny fianakaviana kiady sy voninahitra tandrify sy tompony teny azafady misalovana ry zoky tabisy rehare vatona sondrotry ny tany trafona sondrotry ny nofo andro fiankinana vato be fifaharana azafady mivolana ny maso ry mitovy saranga amin'ny teny kijeja ny aranita valala ny arananjohy arona ny arandrinary zay filosofiaratra amin'ny fitenenana azafady mielona ry andriambavilanitra isany faka ny pirantsiry kibony toerana kitapony finosana loha ranon'olombelona mandeha haingony lalana mitoetra ravaka ny tokantrano azafady miserana ry zandry mahaleo mahalasa rehetra kolokolo dimbony vary sy lofo dimbony ala tanketsa amin'ny firenena irinanareo osakely miajoro iteny manoloana nareo rehetra ireo koa manao azafady tompoky lahy manao azafady tompoky vavy manaraka izany ny tendrombohitra ho no fandreniny zavona ny lohasa fandreniny moka fa isika kosa fandriantsiny koa mialatsina aho raha iteny manoloana anareo satria ny miteny matsimo mantsy dia sahala amin'ilay jamba misikidy ka mahita masoandro an'ny hafa fa tsy mahatsinjo hazavana ho an'ny tenany koa mialatsiny indrindra fa zandry natao hitenenana fa tsy tokony hiteny ho ny voalohan-teny ary dia isaoran'Andriamanitra noho ireo fahasoavam-be narotsahany tamintsika
ka nanomezany zao andro zao ary nataony tsy niala maina tokoa isika fa nomeny an'izao herika mahafinaritra izao. Eo koa nafitatsika ny sorana masina iny ary indrindra nahatratrarantsika rehetra izao taona vaovao izao. Raha mahitatsika voro marobe tahaka izao dia tsarona indray le fitenenana manao hoe sambatra onony ambiaty fa nahazo tota amin'Andriamanitra ka nataony olona ho famantarataona. Sambatra ny maitso ririnina fa fahavaratra miara-misalama maro ny ririnina tombon-dahany ihany. Fa sambatra raha samsambatra isika mbola nomen'Andriamanitra tombon'androm-pahavelomana ka afa mifanatritava amin'izao taona 2024 izao koa homariky ny famparabatsika dia indesika hiaraka hitehaka mafy. Matony kakafitra ny biantsoantso tandindon'ny orako avy. Matony ako no mikakakaka asesiky ny atodiny fa ianareo ny tonga atona asesiky ny fitiavana. Koa misaotra tompoko amin'izao fanotronanareo izao. Manaraka izany mijoreto io zay mirahalahy misolo tena ny fianakavimbeny seminera zandriny Ambohipo. Ity seminera ity zay arovan'ny fianakaviana masina ka ankalazaitsika anio. Ny teny manetana anay amin'ny ity taona ity dia ny hoe ary nanatona azy ireo Jesoa ka niara-dalana taminy. Masindalioka toko 420 tapany faharoa. Ampianarina izahay ay aradia amin'ny Jesoa amin'ny fiofanana taonay izay mifototra amin'ny fahamasinana, fianarana, fiarahamonina, fahasalamana ary fivelomana. Manaraka izany ao ianareo ray aman-dreny, zoky sy zandry izay mpanao soa n'ity seminera ity, izay tsy ho tononoko anarana fa sao misy adino ka manahirana. Misaotra indrindra tompoko amin'ny fanampiana izay natolotrareo ho anay mba hampandrosoanay ity tanketsan'ny fiangonana ity. Mankasitraka sy mankatelina anareo fa noraisinareo toy ny zanaka nalokany kibinareo tokoa izahay. Ao anatin'izany anefa dia singaniko manokana ianareo zay nanatitra ny solom-piainako ho anay. Engane ny vola aman-karena izay laninareo taminay mba honerin'Andriamanitra avy zato eny ho toy ny ambiaty ka iray ny tapahina fa maro ny solofiny. Ianareo manam-pahefana isan-tsokajiny, ianareo ekipan'ny radio Don Bosco, Andriamanitra ne hanome tompon'androm-pahavelomana ankahery anareo sy hanampy anareo amin'ny mora na sarotra diavinareo. Manaraka izany ao koa ianareo ray aman-dreny am-panahy, ny mikalotra ambalio no tsy manga, ny mandihitsy amin'amponga maivana ary ny mamindro lavitry ny afo mangatsika fa rankohonana tsisy ray aman-dreny hafahafa be ny ihany. Fa ianareo ny ray aman-drenay koa misaotra anareo ny seminera manontoro satria dia voakolokolo tokoa ilay taniketsan'ny fiangonana ka misaotra sy mankasitraka anareo ray aman-dre am-panahy zay hitarianao Monseigneur Odomari Arsène Razanakolona. Amin'ny tontaona tahaka izao indrindra dia tsy hay ny tsy arahaba anareo koa indro mijoreto zay mirahalahy mpitondra tenin'ny seminera zandriny sy reto kristianina manoloana anareo reto. Engane ianareo ho toy ny lehilahy mitehina fary, misakelika akondro, milolo tantely, manao vatomamy aposy ka izay rehetra hoentinareo dia ho mamy avokoa. Ka ho fanampin'ny vatomamy zay hoentinareo any aposy dia indro misy tolotra kely avy amin'ny seminera manontolo ho solomody akoho ho anareo Monseigneur sy ho fisaorana anareo ihany koa. Saotsaotra ono saotra isaorana ny aloatra ka mivoatra ny any akoatra kanefa tsy dia loatra ny misaotra ny olona tsy dia dia fisaorana
ianareo kosa nefa miendrika fisaorana ko atolotra anareo ny fisaorana ambony indrindra raha mbola teny ento ny tenako te fisaorana trano no ambe teniko fa atambatra amin'ny teny hoe itony teny tony no teny tena hitenenana ny teny tena itonotonony ny teny teny tony fa ny teny tena hitonony itony teny tenena itony teny hoe misaotra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy. Ao anatin'ity fandarana ity dia misy ny anaran'ireo seminarista zay mpiofana rehetra eto a sy ny anaran'ireo mpanabe ny mon-père ary ny frère ka andray fitenenana amintsika izao ndray a révérend père Solofo ary manana Hervé mon-père recteur ny famadika kely lay nitenenako azy ty hoe mon-père curé fa raha ohatra ka paroisse ty a na district de curé ihany izy satria izy ny tompon'andraikitra voalohany eto dia hoenoitsika ny teny ny fanentanana sy ny famporosiana maro isan-karazany avy amin'ny mon-père recteur izay ray aman-dreny eto amin'ity toerana ity. Tony efa haitsika rehetra satria mahazatra amin'ny maro ihany dia tsy mamerina intsony ny fitanisanatsika rehetra tonga miombona sy miarady eto androany indrindra itsika manitsaka zao kianja ny masinda Joseph izao fa hofitiniko fotsiny aminy hoe tompoko lahy sy tompoko vavy tena mbola tsy niteny anatrehany vahoaka maro be sala amin'izao angamba hatrizay nahavitako batemy ka zao mena tsiny re raha sendra mangovotra sy miara rehetra ny tahotra amin'ity andro ratsy efa nandondona hatrizay mantsy a efa mila tsy ho zaka maika fa reto maso be dehibe mitodika ty doly ko zany indrindra re aza tsiny aza fondro hatram'izay mety ho fibadabadana manjoty piretra vao miana amin'ny teny nefa moa olona mibiazina aza nahay ohatran'le teo maika fa mimpanabe. Ozonareo hoe inona angamba no ambara amin'ny mopera-androany fa ny fanojo mihitsy amin'izao fety zao mantsy ny fampianaran'ny Papa François omaly raha nankalaza amin'ny faha-efajato taona ny propaganda fide izy a tamin'ny sorona masina ka nanindriny teboka anankitelo ho an'ny seminariste entiny miatrika ny fiofanana dia ireto avy zany ialako tsiny ny teny frantsay kely l'authenticité zany hoe fahitsina amin'ny fahitsina zany hoe tsy mandangy amin'ny hafa ary tsy mandangy amin'ny teny tsy mamitaka an'Andriamanitra sy ny fiangonana fa tsy mamitaka ny tena ihany koa sortir du soi dia mandrakariva ny fiainana ka mandeha lavitra tsy mihidina amin'ny fefy amin'ny hevitry ny tena fotsiny ary mitoy amin'izay koa ny fahatelo hoe disponibilité au dialogue misokatra amin'ny ady-hevitra vonona ifandray sy sokatra amin'ny olona na dia voamaly azy zany fampianaran'ny papo zany dia efa nezana ny ainana teto amin'ny seminera sahady ka profon'izany zao atrehantsika maso zao satria tena kafaliana sy ampahitsiana lavorary a ary amin'ny fona tokoa no iarabana ianareo rehetra na vita sony noely na tratra ny taona vaovao 324 ka ny hafaliana sy ny fiadanana ne amen ny fiainantsika rehetra efa raika am'zato taona zao ty seminary ty tsapanay fa teo mandrakarivonareo manohana anay amin'ny fomba rehetra ka izany indrindra no tsy ampy olon'olona anay a hitodika manokana atao aminay samirery fa hitodika aminareo indrindra amin'ny vavaka ataonay akoatran'izay lolazaina teo fa hoe disponibilité au dialogue ka zany indrindra no mahatonga anay vonona handray izay rehetra omenareo anio ary ataovy betsaka
fa zany indrindra no nandraisanay disponible hatramin'ny tananay ary efa nitarina hatramin'ny trano. Ny faharoa manaraka zany dia tsy misy afa-tsy mifankasitrahana. Fankasitrahana no ambety teny satria tonga nareo tsy nalavy-tany, tonga manotrona ety amin'ny seminera-zandrina, misaotra indrindra. Nisy vato misakana ngeda be tany, efa hatramin'ny fihina foana ny orana. Efa nisy ny teny hoe tany ananonanina tany hoe mijanona olo le fety, nefa mifanarahana aza dia hoe omainy io andro io amin'ny herinandro tia amin'izay manalamba. Fa amin'izao kosa miaritra kely dia olona. Mankasitraka amin'izay fiaretana izay, mankasitraka indrindra amin'ny fitiavana feno asehonareo. Ataoko fa na tsy miteny azy nareo hoe tianay be nareo ao amin'ny seminera, zao ataonareo zao a pirofo-pitiavana azo tsapahitanana hita maso ary tsy ho voavaly. Ka mankasitraka mankatelona. Na dia hoe efa tambatra be ohatr'izany ary le fisaorana, dia nisy ray aman-dreny anankiray no nasainay vo nilazana hoe mba jereo zay madinika dia ozy hoe faly a, ary dia misaotra indrindra, misaotra tonga miara-mivavaka aminay, nafoy ny fotoana ary tonga mifanotrona. Nisy ray aman-dreny hafa ihany koa nilazanay hoe mba avonjeo zay amin'ny fitaovana, reo ny chapiteau hitantsika ireny, reny fitaovana maro reny, saika hoe hiarovana amin'ny masoandro na ny mananay azy, ka kay mety ihany na orana azy. Mankasitraka anao Andriamatoa Solombavam-bahoaka sady ray aman-dreny député Rastany moa ny alalana azy fa mialatsiny. Mbola misy ihany koa satria mbola isy lalao rehefa aveo, ary nandondombaravara izahay hoe zahay ao amin'ny seminera ao a mahay baolina be zahay, fa ny baolina ny tsy ampy. 13 zahay nefa anakoromba baolina nananay, dia nanaterany baolina ihany koa izahay a, sady ampitombona ny talenta, nefa ihany koa tsy izay fotsiny fa endrika fitiavana. Misaotra betsaka anao député Ramims. Akoatran'izay tsika mianakavy maro be zay tonga araka ny teneniny seminarista teo, tsy nitandro hoe nanao kajikajy, fa tena nanolotra amin'ny fotokoa, niombona nanampy ary mizaka mihitsy aza ity seminera-zandriny ity. Ny any teninay, lay Andriamanitra manan-karena ny fahasoavana ne, amaly fitianareo tsirairay avy, amin'izany fitiavana nomenareo anay izany. Tena zazy izahay ka tsy havaly fity, fa zay ihany no ambetiny resakay hoe izy Andriamanitra amaly fitianareo. Ny any azonay amaranana azy dia ny hoe mbola mitoy ny fety, satria voatapa amin'ny marainy zay. Raha nen'le jolamboto aza dia hoe vonen'Andriamanitra zay no ho vita. Fa ny antsika olombelona voanomboka, ka raha voavita zao sorona masony zao a, dia ho avy amin'izay satria mangatsika ny andro. Misy hôtely ao, enankisosiana madinika, zay ny lokao ary mafana, na dia avy aza ny orana mirehatra ny hafa. Vonjeo ny kibo sao marary kibo eo a, afanao amin'ny enankisosiana madinika, ao akaiky ao le izy. Hoaniny zay nandray anjara rehetra tamin'ny sachet garni, zay mbola tsy nakany anjarany a, dia efa mizara ao ny voafafia, ery amin'ny zoron'ny trano ary mihitsy a, ao le varavarana andehanantsika. Misy ekipa amin'ny voafafia miandro mandrakariva ao, ary le tapakila mbola tehirizina, fa rehefa mitambo baolina dia izy fisarihana. Amin'izay fotoan'izay no alalana hoe hoentin'iza mody ny ordinateur, misy tablety, misy telefona, misy seza salon, aloha zay alo ny tenenina. Mandritra ny fotoana mahavita ny sorona masina eto a,
dia ho avy eto ny ankizy ny providence anao dimirindry sady anasanantsika sady hoe mbola tsy mody fa mbola hisy baolina rehefa avy eo ka mahakasika an'io baolina io indrindra izay seminarista zandrony no mampiatrano dikan'izany a mpijery anay daholo zany neto ary mpanohana anay daholo ataontsika zay aresy andromopera na inkidona na inkiandry ka tiaka ho an'ny seminarista sika rehefa tsy mitazona elo rehefa mandritry ny baolina na mahafaty azy ary mompera dia mioraka ho an'ny seminarista ihany tsika zay ny tena anohanantsika azy a mandritra ny lalao baolina kitra rehefa avy eo raha sendra tena mangatsika be ho antsika lehilahy misy buvety ao zay no atao anarany fa misy tsy buvety ao anatiny tongava miala voly sady ento ihany no vady aman-janaka fa misy zy ao misy zy betsaka zay ary no fandaram-potoana naroso ho antsika mianakavy an'io fa dia mankasitraka mankatelona amin'izay fitiavana rehetrarehetra omenareo ny seminaire aterina trano ny fisaorana mitafotafo ary dia samy hotahina Andriamanitra raha farany lasa indrindra no ora dia vo amin'ny 20 minitra eo zay a na 20 minitra mbola tsy lasa lavitra amin'ny tatao vovonana mbola tsy naonao koa tsika satria ny andro a dia mangatsitsika ka misy vaovao-piangonana tsy maintsy mila ho fantaritsika pray diocèse dia atolotra ny monseigneur vicaire général ny fitenenana dia misaotra ny père préfet napita nyzay teny zay dia mbola manatitra ny fiarabana père recteur amin'izao fetiny seminaire izao ary manamafy ihany koa ny fiarabana monseigneur satria anao ny ray aman-dreny imbonana eto amin'ny diocèse mampiombona anay ary natokana ho an'izany ty andro an'io ity ny vaovao akaiky indrindra ary a rehefa miala eto ny ray aman-dreny a dia amoro sasany misy lay fitondranam-bavaka araky ny voalaza nyvaky teny faharoa teo hoe tsy sitrak'Andriamanitra ny fisaratsarahana na avy amin'iza na avy amin'izy ka mitady zay fimbonan'izay sika ka miaraka ao amin'ireo ray aman-dreny ao amin'ny fiangonana ao amin'ny FFKM zay iarahantsika mivavaka ho amin'ny firaisan'ny finoana kristianina izay ny raha mpitso sy ny rafakapitso moa dia fivorian'ny pretra eto anivon'ny diocèse hoentsika mbavaka ihany koa ny pretra atsika ny 12 ny volana febroary efa fantatritsika ny fametrahana amin'ny toerany zany hoe intronisation fa tsy fanamasinana sao dia misy mandiso intronisation ny évêque mahajanga zay ombonana indray amin'ny fiondronamben'ny évêque sy ny fiangonana maneran-tany nanendren'ny papa ny évêque ho an'ny diocèse ny mahajanga dia miomby-bavaka ho an'izany diocèse zany koa sika ny 12 ny volana febroary no io anton'io satria tokony io ny anaovana ny FFVA dia miemotra ny fa 20 sy fa 9 ny volana febroary ny filan-kevitry ny fitantanana ny vahoaka an'Andriamanitra eto amin'ny diocèse n'Antananarivo reo ary ny vaovao maika sy ampitaina amintsika mianakavy dia mirary koa raha mirary samy eniky ny fahasoavan'Andriamanitra misaotra antsika rehetra samy ten'Andriamanitra daholo eny ary fa dia hotolorantsika fitenenana ny ray aman-dreny archevêque efa natany amin'ny fiandohany lamesa ny teny aho dia nyteny koa tamin'ny toroteny angamba ty eo ataoko lava intsony ny fitenenana indrindra efa voalazan'ireo mpikabary ny fandimby teo ary samy mahay daholo izy ireo za tsy mba nanomana satria mpitoroteny ny toroteny no maniko fa tsy zavatra hafa ka dia ombako manana ny fiarabana tika mianakavy izay natolotra ireo mpikabary teo aloha
iombako manana ihany koa ny fisaorana ny fandavantenatsika ny fahafoizana fotoana tonga nanotona ny seminaira eto Ambohipo. Andro lehibe ny tahaka an'izao ary nilazako hoe iombonantsika any amin'ny seminaira ny filozofia any Antsirabe ny vorotany zahay ary ny fampidinika tamin'ny mpanabe sy ny seminarista niarahana tao. Misy maromaro ny seminarista ny diosèzy ao Antsirabe ny fampiresaka teo zahay ary enimpolo latsaka no isan'ny seminarista n'Antananarivo ao Antsirabe amin'izao fotoana izao. Adidy daholo moa izay ny eto Faliarivo mbola izy ihany koa miprobedétika mbola ao ary ny eto Ambohipo ihany koa. Rehefa nifampitafa niaraka tamin'ny diosèzy teto amin'ny faritra vovoany zahay natsapa fa ngamba misy dingana tsy maintsy hirosoantsika eo amin'ny fandraisana an-tanana ny fiainany fiangonantsika eto Madagasikara. Efa natao zay ary mbola tohizana eo amin'ny fiatsehana ny fananantsika ny seminaira ny fanabeazana ireo tanora zay hopiretra rariny raha mandaro seminaira ireo. Misy zavatra tsy any amin'ny fianakaviana no ahafahana manome zay fanabeazana izay. Izay no isintonana azy aty amin'ny seminaira. Ianareo fianakaviana manomana bebe koa ny zanakareo anorina tokantrano. Fa rehefa iaina ny fiaina tokana ao anatin'ny fanokana tena toerana hafa ny mila an'izay. Ary rehefa izay dia tsy maintsy atao atokana ireo olona ireo dia any amin'ny seminaira sy any amin'ny novisia ny skolastika sy ny tony. Ireo mantsy mamolavola tsikelikely ahafahantsika manana olona hoirana hanao ny hiraka na nataon'ny tompo satria tenin'izy tompo ihany tahaka ny nanyrahany raha ia no indro anyrahako anareo koa ko mandehana ianareo alohan'ny andefa olona tsara raha homanina zay hiraka ampanaovina azy izay. Mbola ho avy ny toromarika sasantsasany hapetraka amintsika eto amin'ny diosèzy indrindra ianareo ray aman-dreny niteraka. Misy zavatra hotakina aminareo bebe koa toy ny teo aloha ary mihoatra noho ny teo aloha. Ny antony miankina amin'izao fahasairanana maneran-tany izao dia ny any Roma no nisany mangataka aminay jereo zay mba hanananareo fahaleovatena araka ny fitantanana ny vola sy ny famelomana ny seminaira any aminareo. Torak'izany koa ny diosèzy efa manao sika ary mampideran'Andriamanitra ny zavatra hita sy vita. Sarotra ny laza hoe tsy misy ary mandanga ny milaza an'izay fa tena misy ary marobe. Nefa kosa misy zavatra tokony hatsaraina. Efa tsara ny eo fa tsy hoe ratsy sanatria ny vava fa efa tsara fa ho hatsaraina ho amafisina bebe koa mba ahafahantsika miatika ny hoavim-piainan'ity fiangonantsika eto ity. Isika ny nametrahan'Andriamanitra n'ity diosèzy ity eto na ny pretra na ny eveka na ny religiosy lehilahy sy vehivavy na ny kristianina laika marobe tsika eto. Rary raha ohatra mandray an-tanana bebe koa hatrany ary hitataratra koa moa izay fandraisana an-tanana ny fiainan'ny fiangonana izay tany amin'ny diosèzy zay naleha na ambanjaja hitako tany fa efa niofa be ny zavatra maro tany efa 12 taona lasa ny ala tany niofa be ny zavatra hitako niova tsara fa tsy ratsy ka izay no ataoko hoe mihatsara mandrakariva ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra rehefa hatrehina ary samy mandray andraikitra isika mianakavy.
zay atepetrako eo fa tsy eo atao lava intsony fa ny orany ty mijoy ianareo misahirana amin'ny elo zaho mba efa miadokaloko ato amin'ity zavatra ty ka tsy mana dia ny amaranako azy ny fangatana amin'Andriamanitra ny tsodranony fa io tsodranon'Andriamanitra io no angatahako hirotsaka amintsika mianakavy ambobatsika ary koa hitondratsika any amin'ny fodiana any an-trano any ka dia hosoa tsara isika mianakavy ary dia ombaniny fitahian'Andriamanitra ka efa mitsangana moa ny maro fa ny mbola tsy mitsangana no mba entantsika andray ny tsodran'ny farany isika mianakavy. Ombantsika mianakavy andriany Tompo itsodrano antsika ny Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina Jesus Maria José. dia izay ihany koa no ankasitrahanantsika mianakavy izay niara-nombavaka tamin'ity alahady faharoa amby roapolo ny volana janoary ity tamin'ireto niaraka tamin'ireto seminaire zandriny teto Ambohipo izay nankalaza ny olo-masina mpiaro azy ary ankasitrahana ihany koa anareo rehetra izay niaraka taminay na ny teto an-toerana izany na ny tany amin'ny diocèse tsirairay avy ihany na ny tany ampitan-dranomasina ihany koa ankasitrahana ireo ekipa rehetra izay niaraka nanatotosana izao fiombona bavaka izao ny tany Ivato moa ny namana marika ny tety an-toerana kosa no tarihany mopera tale teknika Pera Charles Nirina ary kirakiran'ny sary zany dia nambinina kirakiran'ny feo kosa i Roland ary Fredline no nanampy anao ny ainany izany vavaka izany dia makasitraka anareo rehetra izay niaraka tamin'ny Radio Don Bosco sy ny RDB Live ary mbola manasanao hanaraka trano ny fandarana amin'ireo RDB sy ny RDB Live ireo.